Manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo amintsika tsirairay avy a. Engan'iza ny fiadanan'i Jesosy Tompo zany a tena anapaka sy ameno ny fontsika mandrakariva. Amen. Mino fa efa vonintsika hiaino ny Tompo amin'izao fotoana izao a. Noho izany dia andao tsika maka ny soratra masina ahafahantsika manomboka azy a. No vakintsika voalohany dia Galatiana 3. Galatiana 3 a. Andininy 7:20 no vakintsika. Ka hatramin'ny 9:20. Galatiana 3:7, andininy 7:20 sy ny 9 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny hamakiko ny teny. Fa foniny mbola tsy tonga ny finoana dia voambina tao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa naseho tao aoriana. Koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho ao amin'ny Kristy mba ho amarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga kosa ny finoana dia tsy fehezina izay mpitaiza intsony isika. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Amen. Dia ny Timoty voalohany no hanapitsika azy. Timoty voalohany toko 7 Timoty voalohany toko voalohany ny andininy 7 sy ny 7. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy 7 sy ny 7. Ny anaran'i Jesosy Tompo ny hamakiko ny teny. Izao ny didy omeko ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady tsara ireo, amin'ny hitananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa nariany sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Ireo teny anankiroa ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Zavatra ho resantsika androany dia mahakasika an'izany hoe finoana izany. Hoy izy ity teny vakintsika farany ity hoe rehefa tsy tafapetraka tsara eo amin'ny finoana ny olona anankiray izay manompo an'Andriamanitra dia toy ny olona vaky sambo izy noho ny amin'ny finoana. Lasa tsy fantany hoe alefy saretsana ange izany olona vaky sambo zany, sady tsy manana fanantenana izy hoe ahoana ny atao, ny rano miditra, misy zavatra be dia be mitranga, misy zavatra hita amin'ny maso be dia be, tsy manana ianteherana, tsy manana hifaharana, dia miaina ao anatina fikorontanana. Izay ngamba ny azo amehezana anazy, miaina ao anatina fikorontanana. Raha ifampiresaka tsika mahakasika an'izany dia andao resantsika voalohany hoe inona moa izany ity finoana ity. Raha namaky tsika tamin'ile Galatiana 3 teo dia tany am-piandohan'Andriamanitra dia nametraka ny lalàna. Io lalàna io izy ny teny izay vakintsika teo dia miambina fotsiny mandra-pahatonga ny fotoana izay ahatongavan'ny finoana. Izany hoe natao ho mpitaiza aloha io lalàna io tany am-piandohana. Taty aoriana izay vao tonga amin'izay ny finoana. Tsy resaka mahakasika ny lalàntsika fa ny finoana no ifampizarantsika androany. Ny finoana dia mizara anankiroa. Misy ny finoana izay finoana, 'finoana, 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 '
Zany hoe zany finoana maha-olombelona zany a tsy mampifamatotra amin' Jesosy fa rehefa mino fotsiny dia izay. Jesosy rehefa miresaka izy hoe minoa tamin'ny vanim-potoana natongavany tetỳ ambonin'ny tany dia tsy niteny izy hoe mino ana ve ianao hoe tonga hamonjy ny olona rehetra izaho no Jesosy no zany raha mino ianao dia hositraniko. Tsy miresaka an'izany izy. Izy ary rehefa manasitrana dia hozy izy aza miteniteny hoe zany nanasitrana anao, rehefa sitrana dia mangina. Zay ny zavatra tenenin' Jesosy. Rehefa mino fotsiny ilay olona hoe manasitrana Jesosy dia ampy izay. Fa rehefa tsy mino ilay olona hoe manasitrana Jesosy dia tezitezitra ihany izy manao an'ilay izy. Efa nisy an'izay mihitsy. Sorena be izy. Tia Jesosy mba sitrano sao dia mba hainao. Efa niteneniko ihany ilay mpianatra hoe mba hatao fa ohatrany tsy voan'ny zalahy ilay izy. Sady izy tia tena le enjana be, nandray izy io latsaka ny naty afo, nandray latsaka ny naty rano. Ka noho izany Jesosy sao dia mba hainao fa hataovy. Fa tezitra izy. Mandra-pahoviana ihany ty firenena tsy mino ity. Mandra-pahoviana no tsy tadidiko tsara ilay niresahany tamin'izay fa tena tezitra izy hoe mandra-pahoviana dia ferako amin'ireto firenena tsy mino, mafiatoka sy ny sisa rehetrarehetra. Avy eo rehefa niteneny Jesosy amin'izay ny mpianatra tato ambadika hoe mahatonga n'iny tsy tafavoaka anareo ange satria nanontany ihany ilay mpianatra. Avy eo efa hoolany tsy navitanay an'iny. Dia hozy Jesosy hoe iny anankiray iny tsy vita hozy izy raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikanana. Satria inona ny antony? Raha vao tsy ampy ny fatran'ny finoana. Rehefa tsy ampy ny fatran'ny finoana izay ao anatin'ilay olona anankiray dia tsisy ninona mivoaka. Izay no tenenin' Jakoba hoe tsy misy na inona na inona azahoana sitraka amin'Andriamanitra hozy izy afa-tsy amin'ny alalan'ny finoana. Eto izany ilay finoana izay resantsika amin'ity voalohany ity dia ilay finoana izay finoana maha-olombelona fotsiny hoe mino fotsiny dia izay, matoky fotsiny dia izay. Finoana hozy izy ny tenin'ny Jakoba dia fatokiana ny zavatra antenaina. Lasa aloha jerentsika tsara sao dia misy diso izany. Hebreo 12. Dia ny Hebreo 1, ny 2 no vakiantsika. Ary ny finoana dia fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fatokiana ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Izany hoe ity finoana izay resantsika voalohany ity zany dia tsisy resaka fifamatorana amin'Andriamanitra hoe tsy maintsy mino an' Jesosy ianao fa hanome fiainana mandrakizay izy. Dia izay izy vao hanasitrana anao amin'ny aretinao. Tsy maintsy mino ianao fa mamela ny helikao izy. Manadino fahotanao rehetrarehetra. Zao. Tsy izay ity finoana izay resahana. Finoana maha-olombelona ity. Ary io ihany koa ilay finoana izay mbola nitakiana tamin'ny andron'ny lalàna. Fatokiana ny zavatra antenaina. Inona ny zavatra antenain'ny olona? Mba azo fitahiana. Noho izany dia manatanteraka ny lalàna izy. Mba azo valim-bavaka ny olona anankiray. Mba azo fanasitranana n'ilay olona anankiray dia miasa ilay hoe fatokiana ny zavatra antenaina. Dia manarak'izay ihany koa, arak'izay ilay hoe tsisy fifamatorana amin'Andriamanitra izay dia manaraka izay asainam-panaovana fotsiny. Raha tianao no voavaty olana ity dia izao. Aka ohatra anankiray antsika. Tonga teo amin'i Jesosy ny boka folo. Efa tao anatin' zareo finoana hoe manasitrana Jesosy matoa zareo tonga teo sa tsy izay? Dia rehefa tao anatin'ilay finoana hoe manasitrana Jesosy dia nanaiky izay nampanaovan'Andriamanitra azy izy. Ndala miseho mankany amin'ny mpisorona. Rehefa lasa teny an-dalana ry zareo dia nisitrana. Nandalo ihany koa ny lehilahy anankiray jamba. Dia hoy izy Jesosy, avy aty.
teny anatiny. Zao aza mihetsika asiana fotaka be, nalain'Andriamanitra, nalain'i Jesosy ny vovoka, nasiany rora, dia fetafetainy nataony tamasina, tsy nitsoaka mihitsy ilay jamba fa teo foana izy. Dia tsy vitan'izay, tsy hoe napetaka tamin'ny maso ilay izy dia izay nahita amin'izay, fa mbola hoe andana makany amin'ny ranon'ny Siloam. Lasa ilay jamba nakany amin'ny ranon'ny Siloam. Rehefa tonga teo izy dia nisasany masony dia nahiratra izy. Jerentsika tsara izany zavatra izany fa tsisy resaka fifamatorana amin'Andriamanitra, fa fotsiny hoe raha manantena no sitrany ianao dia ataovy izao. Raha manantena ny azo an'izao ianao ka atokisanao fa ho azonao ilay izy dia ataovy izao, dia azo manao an'izao. Azontsika lazaina hoe misy fifamatorana ihany izany zavatra izany satria nanaiky teny sy ny sisa rehetrarehetra. Fa mbola zavatra ivelany izany. Tsy misy fifamatorana lalina loatra izany zavatra izany. Fa ilay finoana izay efa hidirantsika sahady ilay tapany faharoa, dia finoana izay tena mitaiza antsika mihitsy. Araka ilay niresahan'i Paoly tamin'ny nananarany an'i Timote dia hozy izy, mba hiadivantsika, hiadivanao hozy izy amin'ny finoana. Izany hoe misy ady, misy tolona ao anatin'ilay fihazonana an'ilay finoana. Misy tena hoe fifampitaizana, misy fifamatorana ao anatin'ilay finoana anankiray. Tsy mijanona fotsiny hoe izao ny zavatra tiany, fa dia izao ny zavatra niteneniny dia amin'izay tanteraka ilay zavatra antenaina. Izay koa ny ivon'ilay izy, ilay finoana anankiray. Misy zavatra antenainao. Izay ny alalàna hoe sady ilay zavatra antenaina tsy zava-panahy, fa inona? Zavatra hita maso, zavatra azo tsapahi-tanana satria olombelona. Raha mbola ilay maha olombelona no mino, dia tsy maintsy ilay maha olombelona azy no tsinjoviny. Ary eo nefa atsika mamakafaka tsara sy mamantatra tsara hoe ity finoana izay andehanako sy hiainako ity dia aiza ny destination any. Sao dia mbola ilay finoana mitondra ho amin'ny zavatra atokiana sy antenaina, nefa zavatra ara-nofo, zavatra hita maso, zavatra azo tsapahi-tanana. Fa be dia be ny olona mivavaka mba hapety ny fiainana, mba ho salama ny ankizy, mba hahazo asa, mba hahazo vady. Fa raha vao eny an-tsena no maka vady, mampatahotra. Raha vao alaina eny an-tsena ireny dia atahorana very eny an-tsena. Fa alao mivavaka, ao am-piangonana iny tsy mety very, tsy mankaiza iny tsy lasa lavitra fa ao ihany. Dia izay ny antony tadiavan'ny olona an'Andriamanitra. Sahiran'ny olona amin'ny aretina, amin'ny olam-piainana maro samihafa dia maheno izy Jesosy hono izao, Jesosy hono manasitrana, Jesosy mamaha olana. Dia misy ilay mpitoriteny manao filaza masaka, ao amin'ny Jesosy izay ilainao. Tonga dia taitra mihitsy ny zanak'atidohany mieritreritra an'izany. Tena alao hivavaka, na tsy te hivavaka ary izy. Lasa raha mbola izany ny finoana manosika antsika, dia mbola mitovy amin'ilay lalàna izay mitaiza ihany. Fa ny finoana izay tadiavina sy ny finoana izay tena avy amin'Andriamanitra dia ilay finoana mitaiza antsika ho amin'ny fahalalana tsara azy. Ilay finoana izay mampitombo antsika ao amin'ny Kristy Jesosy, ary misy ady ao anatin'izay. Tsy mijanona fotsiny hoe rehefa nandray an' Jesosy dia izay, rehefa nateraka indray dia izay. Fa misy tohany io. Mampatahotra be raha ohatra ka ny finoantsika mijanona fotsiny eo amin'izay zavatra izay. Fa ny atao hoe finoana dia fatokiana amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana. Izany hoe misy fanehoana ao anatin'ilay izy, misy fanehoana n'ilay zavatra tsy hita. Inona moa io zavatra tsy hita io?
ny fiandohany ty finoana izay fiarahana amin' Jesosy ty dia izao izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina misy azy izay raha tsy diso ako. Romanina 10:17. Amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiako ny teny, koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ina moa ny dikan'izany? Ilay finoana izay avy amin'ny Kristy io dia hoy izy hoe avy amin'ny toriteny. Io toriteny io dia endrik'ilay fanehoan'Andriamanitra ny tenany amin'ilay olona anankiray. Arak'ilay zavatra nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nifampiresaka ry zareo. Hoy izy hoe lazainareo fa iza moa aho. Dia nahodin'ny mpianatra ilay resaka. Tsy tonga dia niteny izy hoe lazainay fa zao ianao. Fa hoy izy hoe lazain'ny olona fa mpaminany hono ianao. Lazain'ny olona fa Jaona mpanao batisa izay efa maty dia nitsangana indray hono ianao. Lazain'ny olona fa be dia be ny tenen'ny zareo. Aka lazainareo iza ho aza ambarao. Dia nitsangana Petera dia niteny, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Fa hoy izy Jesosy nilaza, tsy nofo mandrà no naneho anareo izany, fa ny iray izay any an-danitra. Izany hoe nilay finoana izay avy amin'Andriamanitra dia tsy resaka lovatsofina, tsy resaka zavatra tantarain'ny paster na ny mpitoriteny, fa avy amin'ny Kristy izy tenany mihitsy no maneho. Dia ilay olona izay maharay an'izay fanehoan'Andriamanitra ny tenany izay ny atao hoe naharay an'ilay tena finoana marina. Ary izay olona izay nanehoan'Andriamanitra ny tenany marina izay no afaka ho tezaina amin'ilay finoana marina. Ilay fitezana eto izany mizara roa, tany am-piandohana aloha fitezan'ny lalàna provisoire iny mba hahatongava n'ilay tena mpitaiza. Ohatrany hoe babysitter iny izany ilay lalàna. Rehefa tonga amin'izay ny ray aman-dren'ilay zaza miala ny babysitter, fa miditra ny fitezan'ny ray aman-dreny. Rehefa ao amin'ny fitezan'ny ray aman-dreny amin'izay, miova tanteraka ny rezima iainana rehetrarehetra. Miova tanteraka ny fomba iainana n'ilay fiainana miaraka amin'ny Jesosy amin'izay. Tsy mijanona fotsiny hoe mba azahoako an'izao dia ataoko izao. Na dia hoe mba hahatongavako any an-danitra raha tsy tena izay intsony. Tsy tena izay intsony ange ilay motivation hoe matoza mandeha mivavaka sao dia tonga tampoka Jesosy. Sady amin'izao ny Iran sy ny Iraniana sy ny Israeliana efa tena mangotrakotraka. Zerabom alao mivavaka tavely eo. Izany zavatra izany lasa manery any anaty any rehefa mbola tsy salama tsara izay ilay fiainam-pinoana. Fa misy ady hiadivantsika. Fa manina mola izy ny atao hoe ady, satria izao misy an'ilay tenin' Jesosy miresaka hoe izao hivavaka ho anao izy ry Simona mba tsy ho levina ny finoanao. Fa maninona moa no misy an'izany hoe levina ny finoana izany? Rehefa tsy karakaraina io, rehefa tsy kolokoloana io, rehefa tsy atao izay ahavelolana io, dia maty io. Ary izay nge moa tonga ny Jakoba miteny hoe maty ny finoana hoy izy raha tsy arahana asa. Satria manino? Ilay zavatra anankiray rehefa velona, tsika rehetra samy mahalala an'izany daholo. Ny zavatra anankiray rehefa velona dia manana besoin. Sa tsy izany? Tsisy zavatra velona ka tsy mila besoin izany. Na ataontsika raha hoe motera, mbola mila menaka iny, mbola mila essence iny, mbola mila complet daholo ny zavatra rehetrarehetra mamelona an'iny, izay iny vao velona. Dia tahaka izay ihany koa fiainam-pinoana miaraka amin'i Jesosy amin'ny fitezanana io izany
amin'ny maizy mitaiza antsika zany a tena hoe raha ohatra ka tsy raharahintsika io a dia tsy misitraka n'ilay fitaizantsika. Raha ohatra ka avelavelantsika amin'izao fotsiny hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy a dia mety daholo izay atao. Rehefa nateraka indray fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Tsisy ninina atahorana intsony. Lasa tonga amin'izany zavatra izany ilay izy rehefa tsy mipetraka tsara ilay fiainantsika n'ilay fitaizan'ilay finoana. Raha miresaka tsika mahakasika an'izany hoe ady amin'ny finoana izany a dia misy ireo fitaovam-piadiana izay nomena ao amin'ny Efesianina 4:9 manambara karazana fitaovam-piadiana marobe. Ireo fitaovam-piadiana marobe izay ao amin'ny Efesianina ireo dia tsy inona fa fitondran-tena. Raha miteny izy izao hoe tanin'ny finoana ho ampinga. Inona ny fiadiana ao anatin'izany? Ampinga. Tano ny finoana ho ampinga. Dia ahoana ny tonga dia ao anatin'ny saintsika aloha dia hoe finoana. Izay ny zavatra marina ao anatin'ny saintsika hoe finoana. Fa mila matoa ny teny an'ilay hoe ampinga mba hiditra ao anatin'ny lohantsika tsara hoe inona io finoana io. Fitaovam-piadiana io. Raha miteny izy hoe sitriny fahamarinana ny valahanareo dia tonga dia ao anatin'ny saintsika dia hoe fahamarinana. Fa te hanatsidika ny saintsika hoe sikina aloha. Mba halalantsika hoe fa maninona tsika manao marina. Mba olona misikina izany a. Zareo any faritra atsimo any rehefa hiasa tany ny aty avoatany koa ary. Rehefa hiasa tany indrindra fa ny olona taloha alohan'ny tazona angady dia atao mafy tsara aloha ny sikina. Aninona izy izay? Tena hiasa izy izay rehefa tena apetany ny sikina iny. Eo amin'izay. Dia hoy izy ihany koa kiraro io ny kiraro fahavononam-panahy. Dia tsika dia mieritreritsika hoe fahavononam-panahy. Fa inona ny ilana an'ilay fahavononam-panahy? Endriky ny kiraro izany. Izany hoe tena ilay fitondran-tena tsika. Kiraro ao amin'ny fanahy. Ilay fitondran-tena tsika ampinga io ao amin'ny fanahy. Ilay fitondran-tena tsika manao ny marina misikina tsika izay. Vao mibilabila tsy manao marina dia iny fa misy tsy misikina ao izy ny fahavalo. Vao mitady tsy hiaina amin'ny finoana eo, iny misy tsisy ampinga ao izy ny fahavalo. Tonga amin'ilay resaka amin'izay hoe ohatran'ny olona vaky sambo amin'izay avy eo. Satria maninona? Tsisy natao daholo ilay fitaovana rehetrarehetra. Ny kiraro tsy hita ny ilany, ny sikina tsy fantatra hoe nakaiza, ny inona daholo tonga dia mandeha gaona fotsiny. Hoy izy tenin'i Jakoba. Ilay finoana tsy arahana asa vaky sambo ny hafarany. Dia rehefa vaky sambo dia eo amin'izay lasa gagabe amin'izay. Fa ahoana ary izany fiainam-panahiko izany? Fa maninona ny ohatran'izao? Taloha navita ny vavaka. Izao lasa tsy haiko intsony hoe fa maninona moa no mivavaka. Dia ahoana moa izany ny fanaovana an'ilay izy? Nareo tao mahita tenenina be fa izay ohatran'ny tsaina izay tenenina. Dia rehefa lasa saina eo izy tsy hitan'izay atao dia mety foana ange io e. Na mivavaka na tsy mivavaka, Andriamanitra manao ny atao foana fa avelao amin'izao. Lasa miaina ohatran'izao. Lasa miaina tsy fivakisan-doha ohatran'izany. Dia nefa ozy ny tenin'Andriamanitra mifananara foana raha mbola atao hoe anio. Andrao misy tonga mafy noho ny amin'ny famitahany ota. Satria maninona? Ozy izy tsika rehefa tsy miady isika dia edivana. Maninona? Dia rehefa edivana dia maninona? Vomafy. Satria ianao tsy manohatra ka sady tsisy fiarovana no sady tsy miady ianao fa miandro. Tatazana fotsiny. Raha vao mitady tsy havola ny tontondro dia tatazana vato. Miandro fotsiny hoe avaiza ilay tontondro mandeha dia tatazana. Satria tsy miady. Dia eritrereto amin'izany ilay olona zanak'Andriamanitra izay tokony ho tezainy finoana.
kanefa mandeha ho azy fotsiny mieritreritra hoe aka zay nge fanateraka indray zay fotsiny ifaninanana ifanateraka indray milamo be zany rahalahy fiedana tsy zany fotsiny miaraka amin' Jesosy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mila miray aminy sika zay vao mahavokatra, satria tsika tsy natsona hoe ho vovonjy fotsiny dia zay, fa natsona Andriamanitra tsika mba havokatra. Ary zany ny fataterahan'ny fiangonana, tsy fiangonana hoe nateraka indray daholo dia sy milama tsara zany, tsy zany ozy izy Jesosy. Tsy hoe rehefa nateraka indray daholo ny firenena rehetra dia zay, fa ozy izy ataovy mpianatra ozy izy. Dikan'izany misy fivoarana, misy fandrosoana, misy marika mila tratrarina. Zany ny fiarahana amin' Jesosy. Dia ozy izy ny teny Paoly apôstôly, ananaro mihitsy ozy izy, iteneno fa efa nariany sasany zany, ka natonga an'zareo lasa ohatry ny olona vaky sambo. Androany isika raha lasaina bavy, tian'Andriamanitra tena hoe tsy janona fotsiny hoe amelanja ny famonjena amin'ny alalan'ny fandehanana mivavaka, amin'ny alalan'ny mivavatsika miteny hoe Jesosy ao misaotra ny fanovonjena ao efa tsara zany, fa mbola misy fanehoana n'ilay zavatra antenaina. Jereo tsara ny olona anankiray rehefa célibataire izy dia hafa ny fiainany, hafa ny fitondrantenany, hafa ny zavatra mampiodina na ny zavatra tiany na ny zavatra mazatra azy sy ny sisa rehetrarehetra. Fa rehefa manambady izy manombokeo dia maninona ny fiainany? Miova daholy. Mitantara fotsiny sisa ty aoriana hoe taloha zay tamin'ny mbola tsy nanambady, ohatran'izao. Vao elaela kely mivary vao masaka dia lasa manao baolina. Vao ohatran'izao dia efa vao arivariva ny andro dia efa tsy hita ao an-trano sy ny sisa rehetrarehetra, tamin'ny mbola tsy nanambady. Fa vao manambady, vao taratara kely efa ny ampiasana dia efa taizindray ianao. Zany hoe misy zavatra tena manery zay le hoe mitaiza. Raha nandray an'ilay fanehoana avy amin'ny Kristy isika, misy zavatra mitaiza re tompoko ao. Fa tsy hoe ka velona tao anaty Jesosy dia zay. Ny zavatra velona ozy izy tsika teo, misy besoin. Manomboka miova amin'izay fitondrantenantsika. Taloha tsika raha ohatra ka hoe efa nivavaka ihany, kanefa mbola tsy naharay an' Jesosy, mbola tsy nisehony, mbola tsy tonga ilay fotoana izay natongavan'ilay fanehoana avy amin'Andriamanitra. Fa na ohatra nanaranaraka fotsiny dia normal be raha hoe tsy mahita tenenina ako rehefa mivavaka dia zay. Dia kamo koa rehefa mivavaka ny an-trano fa aty am-piangonana ihany no mivavaka dia zay. Fa amin'ny fotoana rehefa tonga amin'izay ilay fotoana na tonga tsika ao amin'ny Kristy dia lasa tezaina amin'ny finoana amin'izay tsika. Tsy normal raha mbola zany ihany hoe tonga atao am-piangonana dia mbola miondrika be dia mihaino izay tenen'ny mpitarika fotsiny, fa tsisy ninina miditra amin'ny loha mihitsy. Ozy izy mpitarika hoe afaka mipetraka tsika tompoko, izy mbola variana tafatsangana teo nierika tapoko izy oay mo mipetraka. Raha mbola zany foana mila tonga saina hoe manahoana tsara, misy besoin ve ao anatiko ao. Fa tena mila foaziny zany zavatra zany, mila atao mihitsy zay avelombelona an'io. Raha ohatra tsika manana biby fiompy dia rehefa mitaizana io tsika ka tiatsika havokatra io, vao malay anday komana io, tsy hoe zarako ary mandany ampona ohatra hoe ataontsika hoe miompy kisoa zany, malay anday komana le izy, faly be araka izy malay anday komana. Tsy isy mpiompy ianao an'izany mihitsy, fa tena mikoropaka angalao vétérinaire, inona daholo, jerena daholo ny astuce rehetrarehetra mba hampaninina an'io, hampazotomana an'io. Zay ny atao hoe mitaiza, mitady vokatra. Dia tahaka izany ihany koa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra rehefa naharay an'ilay finoana avy amin'Andriamanitra isika. Tsisy an'izany hoe vitavita ho azy ity zavatra ity fa miaraka amin'i Jesosy mandeha amin'ny fahasoavana zao e. Marina fa
tazomin' Jesosy amin'ny fahasoavany tsika. Fa isika ihany koa mila maneho, mila mampiseho mandrakarivotsika. Rehefa manomboka mampiseho an'izany ao amin'ny tompontsika, dia hoy ny tenin'Andriamanitra zay tsy avelan'izany ho malaina isika, fa tsy maintsy tsy avelan'izany tsy havokatra isika. Fa raha vao mandeha gona be tsisy tanjony fiarahantsika amin'ny tompo eo, tonga daholo ny karazana fahalainana rehetrarehetra. Kamo mivavaka, kamo mamaky baiboly, afarany kamo makany am-piangonana, nefa izy sisa mba hitan'ny olona mbola kamo ihany. Fa naninona ny tsy tonga? Ohatry ny narararen-doha kely dia fa za manaraka ny linona ka hitako ngereny ao amin'ny linona ao. Zay sisa ny atao fiailana ao anatin'ilay izy. Mila mitady vahaolana tsika hoe ahoana mahatonga an'ilay izy tsisy besoin. Mila mieritreritra, mila miverina kely tsika hoe sao dia mbola tsy naray an'ilay fanehoana. Fa io zavatra eo tahaka ny vaina hafa ao anatintsika ao. Zaho mbola tsy nihinana, zaho mbola tsy nahazo ny anjarako, zaho tsy ohatr'izao, tsy ohatr'izao no tokony misy ahy, zaho tokony hitombo, zaho tokony handroso, zaho tokony haheno ny tompo. Izany zavatra izany mivavay ao anaty ao, satria mitaiza ilay finoana. Tsy zavatra hoe atao zay apety azy. Raha ohatra ka hoe finoana ara-nofo ny fampiresahantsika, be dia be ny olona rehefa hoe finoana ara-nofo dia atao zay apety an'io. Inona mampety an'io? Apafolo karaina? Dao! Inona mahatonga an'io? Mila ositra avy any Israela. Lasa mitady izany ositra avy any Israela izany. Rehefa zavatra ara-nofo matetika hiazaka zahan'olona foana hoe ahoana ny apety an'io. Fa rehefa zava-panahy, ohatry ny hodikodonan'ny olona fotsiny. Zany, manina olo kiraro, manina izy teo. Tsy dia mahaliana ny olona loatra ilay izy, satria zavatra ara-panahy. Ary ty resaka ty tsy resaka hoe ataovy sao dia aza manao an'izao, tsy hany mihitsy ilay resaka. Fa niteboka voalohany ao anatin'ilay resaka. Efa niseho taminao ve Jesosy? Efa naneho anazy, efa naneho ny tenany taminao ve Jesosy? Zay aloha niteboka voalohany. Rehefa tonga eo amin'izay teboka voalohany zay ianao, mila besoin amin'izay io. Mitaky fikarakarana io, mitaky fanondratondrana io, mitaky famelombelomana io, mba hahatonga an'io androso. Hoy ny teny Jesosy, raha miray amiko anareo dia amobe. Iza zany ny zezika? Voalohany indrindra ny zezika voalohany indrindra dia ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa miray amin'Andriamanitra tsika, hitatsika ny lalakombany. Hoy ny teny Jesosy hoe, raha miray amiko anareo ka mitoetra aminareo ny teniko dia maninona? Angatao izay tianareo angatahana. Rehefa tsy miray amin'ny Jesosy tsika ka tsy mitoetra ao anatintsika ny tenintsika dia tsisy ninina iantsika amin'izany teny rehetrarehetra izany hoe raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo. Tonga dia any amin'ny farany ny hena. Angatao izay tianareo, tonga dia raha miakatra be ny antenina hoe leloia, zao ary Jesosy, zao dia zao dia zao dia zao. Rehefa tsy tonga ilay valom-bavaka, malaindaina amin'izay, Jesosy mihaino moa Jesosy sa tsy mihaino vavaka? Inona indray ary zao? Ohatry ny fanohatra amin'ilay angatahako ilay zavatra mipotra. Za ohatry ny nangataka hoe ohatran'izao nefa tsy izay akory. Tonga daholo karazana zavatra maro samihafa. Dia lasa efa teneniko eto foana ilay hoe tahaka ny alon-dranomasina. Fa tsy resantsika intsony androany fa ilay vaky sambo indray aloha zao, izay indray no voate androany. Vaky sambo. Dia maninona koropaka, miasa saina, marikivy be, fa maninona ianao izany rahalahy? Tsy hita izay tenenina. Satria maninona? Vaky sambo. Fotoana izao raha lasaina mba ahafahantsika mandinika tsara. Fa rehefa miray amin'i Jesosy tsika, ka tonga izany teny izany hoe angatao izay tianareo na inona na inona, dia ohatran'ny renim-pianakaviana izay efa ao an-tokantrano ireny. Raha mbola fitir maman izy, no teneninao hoe angatao izay tianao na inona, dia miomana tsara. Dia efa mailomailo. Fa tsy ny olona rehetra ny tenenina an'izany. Izay ny anton'ilay aty aloha hoe raha mitoetra, raha miray amiko anareo,
voalohany zay ka mitoetra ao aminareo ao anatinareo ny teniko. Faharoa zay satria rehefa miray amin'i Jesosy tsika manomboka tafaray fo amin'Andriamanitra, manomboka connecté amin'Andriamanitra ilay mazanak'Andriamanitra tsika, dia lasa mahita manana vision miray amin'i Jesosy tsika. Eo amin'izay tonga le besoin antsika. Dia tsy possible intsony zany hoe tsy mahita hoentina mivavaka izany. Manomboka fantatritsika amin'izay hoe izao ny zavatra tokony angatahako, izao ny zavatra tokony androsoko, izao ny zavatra tokony andehanako. Fa tsy vao miresaka hoe angatao izay tiana rehetra angatahako dia tsisy afa-tsy hoe Jesosy le asa ho ahy, le karama efa tamin'ny 2000 mbola tsy niakatra foana hatramin'izao. Lasa adino ilay hoe Andriamanitra ny mitantana anazy ka raha resaka zavatra ranofo izany dia hoe aza manahy, aza izaho tsy afoy ianao, adinony daholo izany rehetrarehetra izany. Fa any amin'ilay hoe angatao izay tianao na inona na inona. Fa ny fangatahana na inona na inona tsy zavatra ivelany, tsy zavatra izay mampetipety antsika ety ivelany. Fa na angataka tsika na tsy angataka, mahafantatra ny anaovana antsika Andriamanitra. Amen. Mahafantatra ny anaovana antsika Andriamanitra. Fa ny antony ilay hoe angatao izay tianareo na inona na inona, te ahitantsika Andriamanitra hoe tena ao ve ilay firaisana aminy, connecté tokoa ve, ary tena concerné tokoa ve amin'ilay fampandrosoana ny fiainam-panahy. Voalohany indrindra mialohan'ny hampandrosoantsika ny hafa, mialohan'ny hampavavolombelona antsika ho an'ny hafa, dia isika aloha ny voalohany indrindra. Satria raha voatsintsika ny voalohany indrindra dia lasa manao zavatra ho an'ny hafa fotsiny tsika. Nefa fiarahana amin'i Jesosy dia tsy asa aloha ny voalohany indrindra. Sa tsy izany? Tsy tonga dia hoe Joanna, Petera, iza rehetrarehetra tonga dia mialahy eo amin'ny sambo kelinareo, andao anaraka fa zao ataoko mpanarato-olona ianao. Dia lasy Petera sy ny angady sy ny arina dia tonga dia lasy. Tsy izay, fa mbola nisy fitezana be dehibe nandritra ny 3 taona sy tapany, mbola nisy fikarakarana be dehibe, mbola nisy fampianarana be dehibe, mbola nisy fitezam-pinoana be dehibe natao amin'ny mpianatra. Dia izay izy vao nahavokatra amin'izay, vao nitory-teny indray mandeha fotsiny Petera, tonga dia olona tsomby 10,000 ny olona izay nampibebahan'i Petera rehefa tafaray tamin'Andriamanitra izy. Dia tahaka izany ihany koa, tsy hoe rehefa hoe ny havitana manao tory-teny amin'olona 10,000 ny tanjona, tsy izany. Fa isika miray amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Dia isika rehefa miray amin'Andriamanitra dia fantatritsika amin'izay ny ao am-pony, dia fantatritsika amin'izay ny vision an'Andriamanitra, fantatritsika amin'izay izay rehetrarehetra tian'Andriamanitra hatongavana. Dia tsy diso lalantsika ao anatin'ilay izy, tsy mandehandeha ho azy tsika ao anatin'ilay izy. Petraka amin'izay ny fahonoana tena, mipetraka amin'izay ny fitiavana, mipetraka ny fandeferana, mipetraka daholy ny fifaliana sy ny sisa rehetrarehetra. Rehefa tafaray ao amin'ny Kristy tsika mahita ny vision ny rehetrarehetra. Fa rehefa tsy ampy izay, makizitina tsika daholy izay miseho rehetrarehetra. Fa maninona koa tony saky tony ety izao rehetrarehetra izao kizitina tsika daholy. Manomboka efa tsy tamana ao an-trano intsony ny ankizy, vao miditra dada dia lasa ny ankizy mivoaka, vao lasa dada dia faly ny ankizy. Fa ny ohatra amin'izay koa vao miditra mama tonga dia mipirina daholy hatramin'ny saka lasa ny ambany fandria. Misy antony ao. Fa jerevy tsara vao miresaka ny tenin'Andriamanitra hoe fanivokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, izany zavatra izany tonga dia mivoaka ho azy. Tsy mila mitady astuce be hoe Jesosy rahalahy avianao ahoana moa izany ny atao mba hahafaly, ka le ao an-trano le ohatr'izao, ka le asa ohatr'izao, ka le ohatra ahoana ny atao mba hahafaly. Eo amin'izay vakisaina be ahoana tokoa moa izany rahalahy. Tsisy an'izany. Fa rehefa miray amin'i Jesosy tsika ka maheno ny feony sika, io resaka io zany départ amin'i Jesosy foana e. Tsisy hoe zao ozy izy ihany, na hoe mila manao ohatr'izao hono ozy izy pastera, na hoe hitady astuce any anaty tsy fantatro rehetrarehetra, fa Jesosy foana.
izy ny zezitra raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teny angatao izay tianareo. Zay miray amiko dia mamobe, fa zay tsy miray amiko izy ny tenin' Jesosy dia tsy afaka manao na inona na inona, tsy afaka manao na inona na inona. Ao anatintsika ao Jesosy raha efa velona ao anatintsika izy. Fa raha ao anatintsika ao fotsiny Jesosy dia atao ohatran'ilay mpianatra izay nampatory an' Jesosy tao anaty sambo kely dia mbola ohatran'ny olona vaky sambo ihany, tsy afaka manao na inona na inona. Tonga ny olana, tonga ny zavatra mahakizitina dia tatazana fotsiny, kizitina indray. Tonga ny zavatra mahatezitra dia tatazana fotsiny, tsisy apinga, tsisy fiarovana, tsisy fiarovatratra, tsisy sikina, tsisy kiraro, tsisy ninona. Zay rehetrarehetra mitranga rehetrarehetra mahavoa daholo. Fa eto hoy izy ny tenin'Andriamanitra, miady tsara. Rehefa miady isika dia mandresy, sa tsy izany? Atsika nge ny safidy, sa tsy izany? Nomena safidy isika. Hoy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. Izany hoe izany manoatra noho ny mpandresy izany tsy mitovy amin'ny mpandresy. Ny mpandresy nanao ny ady rehetrarehetra dia avy eo izy mpandresy. Fa manoatra noho ny mpandresy ny olona ny ady, fa izy miravaka amin'ny vanginy. Efa hainareo izay fiteny izay? Ny olona ny ady izy miravaka amin'ny vanginy. Tsy hoe inona ilay eny adivana angamba, zavatra misy vangy angambany izy io. Ataontsika hoe voay. Dia nitorofon'ilay izy hoe naharesy dia hoentina mody ilay vanginy. Dia ilay rangahy no namono ny voay, izy no miravaka ny vanginy. Dia tahaka izay ilay manoatra noho ny mpandresy. Jesosy no nanao ny ady rehetra, Jesosy no nanome ny moyen rehetrarehetra. Vao nifanena tamin'i Jesosy tsika dia tonga dia novainy, nomeny antsika ilay finoana, nomeny antsika ilay fanahy mahery, nomeny antsika ny fitiavana, nomeny antsika ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Inona ny ataontsika? Miravaka an'ireo isika. Dia rehefa miravaka an'ireo isika dia izay isika ny atao hoe manoatra noho ny mpandresy. Tsy mila miady be intsontsika hoe ahoana ny azahoana fitiavana. Tena hianatra fitiavana izany tsika. Rehefa naharay an' Jesosy tsika dia efa velona ao anatintsika izany. Mivoaka ho azy fotsiny izany fitiavana izany. Raha maniry ary mivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.